fa eo amin'ny tontolo ny toe-karena kosa indray ho tanterahana ny faefatra amby folo sy ny vadimy amby folo ny volana jona ho avy izao any Johannesburg ny fionamben'ireo mpampiasa vola ho an'ny Madagasikara na ny Investor Conference for Madagascar raha ny fanamariana no entiny sekretera mpanjakana misahana ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Claudia Rasolson sy Christian Rakotondramanga. azadiny fa membre sadeka itsika ny sadeka moa iny intégration régionale resaky ara-barotra membre ny comesa tsika izy resaky ara-barotra eto amintsika Madagasikara satria ady amin'ny fahitana ity a dia raisitsika ho priorité na lara-pahamena daholy ny zavatra rehetra na lafiny angofo lafiny ara-pamboleny ny lafiny ara-pizahantany ny lafiny araka infrastructure dia zay rehetrarehetra zay ezaka zay fa tsy de hoe ny fivoriana atao an'io de natokana satria matanjaka Afrika Atsimo amin'ny resaka mine amin'ny resaka arenan-kibonitany ao ny Dibirsa ao ny fitandrahana volamena malaza be ao Johannesburg zay anisany toe-kareny miankina amin'iny toe-kareny Afrika Atsimo amin'ny resaka mine io amin'ny resaka arenan-kibonitany io tsy zany ihany fa ny tsika rehetrarehetra zany hoe zao ny opportunité te Madagasikara zao ny zavatra misy te Madagasikara miantso anareo zahay anjara anareo no mijery hoe mahalinanay ny resaka fizahantany satria ananatsika ny morontsiraka 10,000 kilometatra ananatsika ireo arena voajanahary na ny biby na ny faune na ny flore reo na biby ananatsika hitanao le écotourisme atsika amin'ireny national park rehetrarehetra reny ananatsika daholo anjara andreo misafidy hoe zao matanjaka ihany koa amin'ny fambolena Afrika Atsimo satria misy an'ireo fermier fotsy reo zany tena manana an'le fa ataontsika hoe traikefa am'izany tsika koa manana tany midadasika amin'ny resaka iny any Atsimo orombe na fiompiana zany na fambolena lemaka marobe ananatsika